androany hafana masina ny fona aminao, ny amin'ny toetrako, ny amin'ny fisainako, ny amin'ny zavatra nataoko ka nampalahelo anao. Diovy amin'ny ranao a Jesosy eo, fa foany amin'ny bokin'ny fahafatesana ny anarako, fa soraty amin'ny bokin'ny fiainana. Amin'ity androany ty a Jesosy, manolo tena ho anao, miantso ny anaranao, miantso ny osotrao, miantso ny fahasoavanao, miantso ny fitahinao, miantso ny fahatsaranao rehetra irotsaka amin'ny fiainako. Tonga soa ianao ry volagna vaovao, tonga soa ianao ry mois de mai, tonga soa amin'ny fiainako, hitondra fahasoavana amin'ny ara-panahiko, hitondra fahasoavana amin'ny ara-bolako, hitondra fahasoavana amin'ny fahasalamako, amin'ny anaran'i Jesosy. Ity mois de mai ity, ny volan'ny fitahina ho ahy, raisiko sady ny fitahina, raisiko sady ny fahombiazana. Zay rehetra ataoko amin'ity volana ity dia mahomby, mandresy, tahina, feno fagagana amin'ny anaran'i Jesosy. Hiteny zava-baovao amiko indray ianao Tompo, mandritra ity mois de mai ity. Misaotra dada malala, miasa feno ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tanana mafitsika ho an'ny Tompo dia mahazo toerana isika rehetra. Alleluia. Hotahin'ny Tompo ane ny fiainanao. Mba arabo kely raha misy olona akaikinao dia mba arabo. Faly za mahita anao e. Olo faly zany zala mitsikitsiky fa tsy mangelagna. Mba teneninao izy hoe faly hoe za mahita anao. Amen. Tena faly ve anao? Ya. Zay fifalianao zay ho lasa fitahina. Ity volagna vaovao diavintsika ty dia nomeny Tompo agnarana ho antsika hoe volan'ny fitahina. Mba ataovy amen zalahy. Tsara ne zany, tsy raha ratsy zany fa tsara. Dia raha fomba marignany zany anao mba raiso amin'ny amen. Dia raha tonga any an-tragno anao ve ho azo adigno miteny hoe ity mois de mai ity hoe ho fitahina ho anahy. Dia antsoy mihitsy le tsy mipetrapetraka fogna fa miteny, midéclarer, mino, manantena ary misaintsaina zavatra goavana. Zay ny atao hoe olona ara-panahy. Amen. Ary ny monde spirituel dia monde natokana ho an'ny olona manana fisainana ambony. Mila manana fisainana ambony ianao, mila manana fisainana avolenta. Satria tsy mitovy amin'ny raha iaingan'olona ara-nofo ny zavatra iaingan'olona ara-panahy. Dia raha vao tsy manana fisainana avolenta ianao dia misy zavatra be da be votsotra. Mety tsy dia nianatra firy ianao ve fa zany arô izy kale iri nianatra manao io. Mety fohy ianao ve fa zany arô izy kale namba magnatoro taloha olo fofofo. Mety mahia ianao efa zany le izy. Fa ny fomba ifalianao amin'izay fiainana zay ny tokony katsahanao mafy. Ny zavatra mety asambatra anao agnatin'izay fiainanao zay ny ataovy. Fa tsy mety vare antegna zay raha mba lavalava. Raha sitraka ngeny lavalava efa lavaletra tankibo na hoe. Fa io nagnamboaran'Andriamanitra anao ifalio io. Dia ndana atsaharo regny fimonamonana anao vatanao regny. Sasany arane izy mijery vatany taon'ny fazagnary nagnano lambo zany. Ya, nefa ny agnarany Clémentine. Lambo ndraiky ataon'ny fagnoharana. Izy ty manko zagnary nagnano lambo zay. Misy tsy mahainga mba zany oabolana zany. Ny anaovan'olo an'izany dia hoe vita ratsy. Zany ataonjare nefa raha namboaran'Andriamanitra tsisy ratsy zany. Tahiny Tompo ane ianao. Tahiny Jesosy ianao hoe. Ary misy atsika nataony zalahy mihitsy ary moagny. Inona ozy tokony hampahian'ny tena ozy le lambo ny volagna. Inona ny tokony hampahian'ny tena? Zay raha fiangonana ray manontolo tsy tianay zay ty matavy foana. Ozy le lambo ataon'olo fagnoharana. Azonao izy. Donc tsy lambo anao fa olo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mba comparegna amin'ny raha fahafa zany ny tegnanao e. Raha hiteny zavatra fahafa alefaso ambadika agny fa aza atao amin'ny tegnanao. Aza atao amin'ny fiainanao. Aza asigna zavatra negatif mihitsy ny fiainanao raha mbola azonao atao. Mba hianaro zany fisainana sy fitondran-tegna vaovao zany mba hitahin'Andriamanitra anao. Amen. Ka ao anatin'ny volan'ny fitahina antsika revana
Ireto misy dingana vitsivitsy zay tsy maintsy atao raha te hisitraka ny atao hoe fitahian'Andriamanitra. Io zany tsy hoe tonga dia voataha ho azy akeo anao, fa misy zavatra mila hisaininao, iainanao, ataonao, koragnanao andavanandro. Voalohany indrindra amin'izany dia ny fandraisanao an'i Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao. Io zany raha mba atao vazo antoka. Atsika kely zao raha mba magnontany anao, raha sagnatry ny vava zany mo raha tsy maintsy ho hisy. Raha mba miala eto ambony tany mba azonao antoka ve fa voavonjy ny fananao, voavalinao ve zany aloha. Raha mbola tsy mahazo antoka ny famonjena anao ry havana, sarotra be ny andeha tenenantsika hoe miara mandeha amin'ny Jesosy ianao. Nefa zany zavatra zany mila tsapanao isan'andro hoe za zanak'Andriamanitra, miara mandeha amin'Andriamanitra, miara miaigna amin'Andriamanitra, feno fahasoavan'Andriamanitra. Fa ndraindraytsika io tsy mahatsapa akory le tena avesadanja ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Ohatrany hoe mandeha mivavaka olo dia mba mandeha anao, natao batisa olo dia mba natao koa hony ianao, malaza be am'izao mandeha mivavaka amin'ny ziona dia mba mandeha koa hony ianao. Fa eske mba misy zavatra tsapanao ve fa tegna miaraka amin'Andriamanitra marina ianao. Zay le ilagnan'le hoe mandray an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy fiaina. Igny zany tsisy zavatra ka azo atao alohany igny. Dia rehefa avy mandray an'i Jesosy ianao araka ny voalazan'ny Romanina 12 Romanina 12:12 ozy hoe aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavozana ny saina. Donc zany revana tsy Andriamanitra magnova fisainanao fa anao. Misy moka sasany Jesosy ovao fisainako ty, ametrametrahany tagnana kely lao anazy, izy miala avake mbola kitrong'olo fô raha ataony. Zay mahatonga ny bokin'ny Romanina miteny hoe miova, anao zany miova, fa tsy olo magnova anao na i pasteur na i fiangonana ty na izovy, miova. Donc zany olo miova fo zany, olo mivavaka zany, misy raha mila miova agnaty fisainany ao. Raha anao le olo be tratragna be mba manomboka fodifodinao hely vavanao. Izy ka anao le olo maditra be mba malaka kôkô am'izy mba tsy mandeha miboaka tegna. Sasany koa fa zoma izy fa azona saloha. Iboaka mentsika ty sa tsy boaka. Anao tsy olo manambola bedika la iboaka fa izy ka zoma. Na le misy am'ziby tsy magnano karaha nonao. Jerevinareo tsara fa ny olo sahiragna ny tegna tia plaisir olo manambola aby tsy tia plaisir zany, tsy hitany aby raha andeha ataony. Fa ny olo sahiragna, dana raha mahita olo mialatsigny mety alan'le mpagnano azy, fa anajika mahita latabatra feno toaka amin'ny lalambe igny matetika olo sahiragna tegna mpagnano izy. Mpanambola aby tsy mibodika ke eny tanomboany. Fa ny olo sahiragna zany tia misehoseho, zay baka mampasahiragna ananjy. Am'izay mba misy mivolagna hoe demballa maro magnany, demballa mandoa andala, demballa mamany amin'ny sisin'ny lakoron'olo. Zany nefa le nomination tadiavintsika ataon'olo hoe demballa, bosy, ny fanaona bosy aby tsy hainy. Dia igny le volagnin'ny Baiboly hoe miova amin'ny fanavozana ny fisainana. Zay lazainy Baiboly teny français hoe renouvellement de l'intelligence. Zany hoe misy karazana fatakarana vaovao mila anagnanao. Agnisan'izay fagnovagna fomba fisainana zay ny finoanao ny fahasoavan'Andriamanitra. Mila mino ny fahasoavan'Andriamanitra anao hoe ça existe ary natao ho anao zany. Misy zany rehefa na ny fomba amonjegna antsika ny onika fahasoavana. Be da be ny olona tsy mino fahasoavana fa lasa mino ozo, mino kapoka. Ohatra izao mitazogna vera ke latsaka nozogn'Andriamanitra ny vera anjareo. Ohatra mivarotra izy manomboka tsy mandeha intsony le varotra, nozognona misy ozona ny raha ty. Reo zavatra reo raha hiditra anao am'le hoe magnova fomba fisainana, dia ny fisainana mila ovanao voalohany dia ndana mba mino ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany hoe raha dika misy zavatra tsy mendrika ho anao io fa ho azonao am'izay manomboka izao.
ny olona ndray an Jesosy zany zay ny zavatra iaignany. Misy zavatra tsy mendrika anao fa iaignana. Tompony hitantsika hatratra. Mino fahasoavana. Badana zany mba mino fa anao zao mety mba manana eritreritry ndraiky. Izy manko ny olo mino fahasoavana dia mamorona zavatra maventy be izy agnaty saigninao. Zay ny fantarana fa mino fahasoavana anao. Akefa anao mamorona tragno vato. Akefa anao mamorona visa agnaty saigninao agny. Valy visa-na. Miova ko anao vinantoko igny. Sitragna ramoseko. Karaha zany mba mieritreritry raha maventy. Zay le fahasoavana. Ny fahasoavana zany tsisy hoe fihetsiketsehana avy aminao, tsisy hoe ezaka avy aminao, tsisy hoe effort avy aminao, fa ny fahasoavana dia zavatra tsy mendrika anao akory nefa omegnana. Karaha miaraka amin'Andriamanitra tsika ravina zay fomba fisainana zay mila apetraka. Mino ny herin'ny fahasoavana, mino ny fisian'ny fahasoavana, mino fa zanaky ny fahasoavana. Alao agnaty eritreritrinao hoe za moko voaozona, za zanaky ny fahaverezana. Anao tsy zanaky fahaverezana fa anao zanaky ny fahasoavana, zanaky ny teny fikasana. Reo zavatra reo mila ataonao reo. Magnarakaraka an'izay dia atsaharo ny familiarité-nao amina ray aman-dreny, zay fantanao fa misy fahasoavana. Azavaiko kely sao dia misy tsy azonareo. Matetika zany mahatonga atsika mivavaka amina fiangonana karaha ty tsy mahazo raha, tsy mahazo fahasoavana, tsy mahazo valimbavaka, diso familiariser loatra. Diso familiariser loatra. Amin'ny fotoana anao zany lasa manakaiky be olo anankiray dia tsy mahita tsony ianao ny fahalebiazany olo io. Fa ny sangisanginy no hitanao, pointiran-kiraro no hitanao, tsy haiko sironao ananjy no hitanao, faiblesse nazy no hitanao, tsy haiko inonazy no hitanao. Sonarao izy. Ndanangenao mangala fitaratra dia ataovy mariny be anao ke fitaratra io. Fa tsy hitanao tsara be mogninao io. Fa raha lavidavitra rio maro be raha hitanao agnatiny. Tahiny Jesosy enenao. Tahin'Andriamanitra ianao atsaharo kely zay zavatra. Dia ndana mamboly considération. Satria avy amin'io akao miboaka io fahasoavana io. Ny zavatra anankiray za matetika averiko zany, fa averiko fa izy niany. Ny zavatra anankiray raha mbola tsy omenao tomba mbidy, tsy ahita valeur an'igny zavatra igny mihitsy ianao amin'ny fiainanao. Atsaharo le familiarité. Ary ndraindray koa misy amintsika reo mieritreritra anay ty zany dia hoe tsy reraka. Zay riavagna misy fotoagna mbo reraka. Paster zany mbo reraka. Mandry karaha nonao mierotra be. Matsiaro nona. Ary possible diso koa. Olombelona mitafinofo mandrano. Matetika nefa tsika dia zay ny fomba fijeritsika hoe paster tsy reraka. Paster tsy marary. Paster tsisy problème ozondrovy. Misy zay fa tsisy olo itaregna. Misy zay fa tsisy olo antsovy. Tazo manana mama tsy salama. Za tsisy olo mbola nameko tsigny amin'ny mamako tsy salama. Manana problème izy fa dia atreko nena. Sendra misy magnampy za dia raisiko ampitiava. Fa tsara nagnome tsigny olo ndraiky za mamako tsy vangian'olo. Mamako tsy amen'olo rano. Non. Iregny matetika olana. Paster nefa vao tsy mamangy anao vignitra anao. Paster vao tsy magnano raha hely tianao foagna dia fa anao fa tsy te hivavaka tsao. Nataoko mbola tsara tabazara be, nataony tsara tsy hitabo za, nefa mety mbo tsy hitako. Za mbo mety misy raha mavesiko anahy. Karaha ataonao mbo vesiko iko e. Ino raha matetika esako loza ry efitra ry. Re maloha esako loha. Ino raha mbo hikarikarako andre marem-pianakaviagna zany. Dia avakeo misy raha marobe. Fa ndraindray zany atsika tsy hitatsika tsony le fahasoavana agnatin'le ray aman-dreny, fa zay mety hoe défaut-n'le ray aman-dreny hitatsika. Mety tsy ny arahabanao no hitanao. Indroza zay tsy mba narabainy zigny mihitsy. Kiniany dokta devagnany tay mety za hoe asy mba iarabanahy iny any.
Misy olona mikendry tonganay karan'izany ravana. Ohatrany za zao vadia, dia izy miplasin'ny pasteur akeo, dia agnaty eritreritiny koa zany hoe tsy maintsy arabaiko. Nefa za ndraikindraiky veziko tonga dia mandeha ndraiky za ambadika ry ndraiky za miarahaba. Azo? Dia tavela zany pasteur toky. Igny edy hitanao donc izy key. Miafara amin'izay koragno. Io tsy haiko mihitsy raha agnaty lohan'ny rangahy, fa lasa rangahy koa zaho. Ia. Io hafahafa mihitsy io. Raha vao mpanompon'Andriamanitra tsy asianao tombam-bidy aza mieritreritra azo fa mpanompon'Andriamanitra. Na mba misy raha maventy be agnatiny ao. Zay nahatonga an'i Jesosy revana raha mbola jiosy ta Jerosalema tao tsy navita nagnano raha marobe tao Jesosy. Afa-tsy fagagagna vitsy monja ozy. Satria ny olo tao Jerosalema tsy nagnajan'i Jesosy. Isika izy mandalo ile ty ndraiky atao. Ahoana moa le bany ty? Mba serie ndraiky ziva. Zany raha mahazo an'i Jesosy isika mandalo. Or nefa izy ambadika antsoina hoe raby ô, rabony ô, mpampianatra ô, zanohoy ô, amen'olo grady farany ambony izy agny ambadika. Ka zay zavatra zay ovanao kely manomboka zao. Ndana considéreo ray aman-dreninao. Considéreo babanao. Considéreo olo mitaizanao ara-panahy. Omeo tombam-bidy farany zay mba azonao miagna anazy izy fa zatao raha mampalahelo anazy. Mampalahelo nefa revagna misy sasany milaza fa zanaka fa tsy manao afa-tsy zay ampalahelo ny babany. Dia hitrehitra venao fa andeha lavitra amin'izany bagage maventy be magnan'izany. Olo considérenao ray aman-dreninao. Antsonao hoe papa. Sasany moa ataon'ny anglisy mihitsy daddy. Hasalay. Mba magneva ndraiky ny agnanovanao azy daddy. Mba angilingilisy hely. Fa tsara ndraiky. Fa ajao. Aza takalon'in'olo. Mba imagine zany za zany miaraka amin'ny zare telo ke, zare telo mianadahy mandeha agnarabe ry dia igny ndraiky nisy vazaha be ndraiky nandalo dia nantsovin-jare papa. Virinao ravoravo amin'izany za vao. Baba agnotaninareo baka za. Ya. Nefa misy aminareo manana papa misy 3 Zegny pasteur tiatiany, zegny prophète daddy, didi. La hitaka anao da takapiko. Mety be ohatran'izany a. Dia jereo fa regny karazan'olo regny revagna tsy possible. Hitanao a, anareo ne atsika Kristy ny azo ko ambolegna zany ka isaky teteka mboimboitanao. Amody vao. Nambolegna am'ziona aketo anao. Ny tsoanao ndraiky zegny kofa nisy séminaire igny dareo dia nambolegna tary ndraiky anao. Te ndraiky anao nirely take morao. Erikerinandro maloha anao tsy niala tety maloha. Nisy américain ndraiky votonga ndraiky dia nambolegna tary ndraiky koa anao koa. Ny hafarany igny voninkazo igny a, magnino? Malazo. Tsy mamoa. Fa ny voninkazo araiky tegna amoa, izy apetraka amin'ny tany raiky igny. Asiagna an'izao karazana produit rehetrarehetra zao amin'ny toerana raiky. Za zao namboly sakomanga zay ndakoronay tao, namoa zany. Fa efindimy na findra angambany izy. Dia izy am'izao mamoaka fa botsobotsony foana avoaka. Tsy mba nahazoana an'ilay voany maventy tsony. Tsy matetika nafindrafindra loatra. Be da be nefa revagna ny fiainam-panahina kristianina salamizany. Tsy miorigna tsara. Ohatrany matahotahotro boka izy sady mba tsy ziona araka antsontsika ty. Atsika ty ndraiky mba nantsona akaty vao izy efa tia mavatra igny fa tia andeha. Ya. Sady tsy nantsona akato zegny. Azy ty sao dia mba zognohony. Azy ty sao dia mba karaha ty karaha ry. Be da be amintsika manana an'izay fomba fisainana zay. Mila ovanao zany manomboka androany. Amen na. Dia aveo raha mba teo voatahy amina iraka anankiray anao, ajao io iraka io. Ajao io iraka io. Amin'ny mahiraka ny iraka moa revagna nisy nagniraka. Misy nagnasa. Vakio ny tantaran'ny Abrahama amin'ny Genesis 18. Fa nisy anjely anankitelo izy ny Baiboly a.
nidina avy tany an-danitra andeha hagnano mission andeha handrava ny Sodoma sy Gomora. Donc zany reo anjely anankitelo reo iraka. Inona hoe le anjely anankitelo? Iraka. Iraka. De ny zavatra nagaga nambena ny Abrahama atao amin'ny rehefa nipetrapetraka tamin'ny hazo teo re bintany mamreo izy nipetrapetraka ambodina kakazo. De hitany anjely reo nandalo. Nefa raha tegna dininao tsy voasambanio ane mety nisy olo anankitelo nandalo teo fa tsy nataitra ny Abrahama. Fa i Abrahama zany lasa nanagna sensibilité amina zava-panahy satria mpanaja zava-panahy. Tsy Abrahama kristianina leo amin'ny Genèse 12 Genesis 12 andiny voalohany miala amin'ny tragnonao sy ny rainao. Tsy mbola kristianina izy tamin'igny. Tsy mbola Abrahama niova fo izy tamin'igny. Fa amin'ny Abrahama zany raha vao zava-panahy dia ankatoavana. Vao niteny taminazy Andriamanitra miala eo anao dia lasa izy nandeha. Nanomboka teo lasa nanagna sensibilité spirituelle Abrahama. Ndahanariavagna raha mba misy ihany minimum na fankatoavana mba azonao atao ataovy. Fa iregny zavatra regny mivadika sensibilité spirituelle. Mankatoa antegna. Ndrendrenao karaha nitaitranao sasakala misy feo mibetsika aminao hoe mba agnatery 10,000 tantininary. Hoterizanao ndraiky ray mpamosavy be igny. Raha tsy atotrin'igny miala satana. Anao megny moka satana. Délivré ndraiky feony fetretananjy mivolagna hoe andana magnano an'izao. Iregny ohatrany hoe kely izy aminao. Fa igny Andriamanitra manomboka te hiteny aminao. Igny Andriamanitra manomboka te ampafantatranao hoe zany ety. Andriamanitra mampagnirika antsika manao zavatra tsy voatery ifagnaraka amin'ny eritreritrinao. Tamin'ny fotoana Andriamanitra nagniraka ny Jona dia tagny Ninive izy nasaigny. Ninive zany tanàgnana gentilisa, tanàgnana mpamosavy, tanàgnana mpamon'olo, tanàgnana antikrista. Fa tagny Jona nasaigny. Maheno ve ianao? Fandana ankatoavy. Sa zao tamin'ny mois de Ramadan igny nibitsika tamiko ny tompo endana mba magnatitra vary ianao agny amin'ny silamo. Pitabenina nakinan'igny. Lasa ny silamo ndraiky ny fon'ny pasteur. Sagnatria. Lasa ny Jesosy ny foko. Fa aminany silamo tsy fahavalo. Fa olombelona karaha nataoko. Andriamanitra nagnamboatra an'ireo. Mahatsiaronao nareo misy fotoana homan-kanina dia nagnaterako hanina. Satria Andriamanitra niteny tamina. Iregny zavatra regny mampitombo tsikelikely ny fifandraisanao amin'Andriamanitra raha vao mankatoa anao. Mafy be tamin'ny Abrahama le nasaigny nagnatitra ny Isaka atao fanatitra. Fa nataony Abrahama zany. Nanomboka teo Abrahama jerevy ny dimension ny Abrahama tao amin'ny tontolo ara-panahy. Tiako tenenina i Abrahama dia olona zatra mpankatoa teny. Dia tsy nahagaga raha mora be tamin'ny Abrahama ny discerner hoe tsy zavatra normal re, tsy phénomène normal mandalo re. Tonga dia niazakazaka izy nampandrosoa ny olo re. Dia ino izy nao raha nalainy Abrahama voalohany? Rano. Ino nalainy? Ho anao zay nivavaka teto tamin'ny alahady natoroko anao fa raha misy hoa zavatra nisy teto ambony ty tany ty melohany zavatra rehetra dia ny rano. Ny rano dia mahay reo karazana langage mystique rehetrarehetra, langage spirituel rehetrarehetra, i rano mahay azy. Ho za taminao tamin'ny alahady raha iresaka amin'ny rindrina izy mety tsy hainao, tsy hainao langage-na rindrina, fa ny rano mahay mikoragna aminy. Dia raha vao tonga tamin'ny Abrahama reo anjely reo, inona nalainy voalohany? Rano. Dia ny sasany ny tongony. Nareo le izy. Tamin'igny fotoana igny tompoko possible tsy hainy Abrahama ny resaka tamin'ireo ny problemany. Fa nanomboka tamin'igny fanasan-tongotra igny nazahoany reo anjely reo fa misy madama tsy miteraka ambadika ao. I Abrahama ane tsy niteny tamin'ny anjely reo hoe tsy miteraka vadiko e. Azonareo ve zany? Zay karazana sensibilité zay mila anagnanao. Aroan'izay te andalina zany mba midira amin'ilay zoom ataontsika amin'ny sabotsy io. Io tena mba mampirisika atsika jiaby mba mitadiava ambidiagny postisinao kofy mba ianaranao zava-panahy. Io mbola misy masaky 100,000.
Adary dada. Raha marina ke. Vakio Baiboly fa ozy ny boky noabolana hoe amidio ny fanananao izy. Ividian'ny fahalalana. Misy secret atoroko anao misabotsy amin'ny valoral sur Zoom. Fa participation 20 000 ariary. Andeha agnatoro anao za karazana secret be dabe. Agnisan'ny zao volamiko anao zay. Zany zao mety tsy takatra anao hatramin'izay hoe fa naninona marina moa tsy nameny zavatra hafa fa rano. Tainy tompony ianao. Dia jerevy koa ny magy nandeha namangy an'i Jesosy fa nitondra miora. Zava-manitra. Horesantsika daholo zany agnaty Zoom. Inona ny anjara toerana ny fofona? Faran'izay anao mandro aky. Ya. Misy boko olo maregny fofona azy mbola tsy taitra aby izy. Andro mangatsiaka be karty mbola misy fofona fo. Mba tokony andro mafana boka hoe trak'izay ny andro mba midofaka. Meta be ny zavatra ho zaraiko zany amin'ny sabotsy. Dia ho anao Zelina mba midira agnatin'ilay Zoom. Zavatra lalina izy zaraigna ko amin'io. Ary misy vavaka ho an'ny tsirairay avy. Misy pratika ataontsika. Misy verset vakigna. Dia ndao miara mamerina an'ity verset. Mamaky ny verset ino. In-telopolo. Alors misy label. Voasaika mamaky verset telopolo. Dia ho an'izay te hagnano an'ilay Zoom zany mila managna WhatsApp ianao. Mila managna application WhatsApp. Zegny maloha te. Dia izy ka anao tsy managna zegny magnatogna ry zanakanao anao misabotsy. Mbo andeso te koa telefoninareo antegna mba ataovy WhatsApp za mba hitandregny raha. Dia mba mitandregny zike nareo miaraka. Dia fampidiranao crédit lazité telefoninao. Taigny senenao. Tain'Andriamanitra antsika jiaby. Magnano an'izay programme zay tsika misabotsy. Dia mba apitapitao zay manamagna fantanao manomboka amin'ny 7 alina izy io. Dia anao zany rehefa mahavita an'ilay paiement na Zoom, misy lien zay alefa aminao agny. Manomboka maray za izaran'ilay lien. Dia ho anareo zay efa nandoha vola zany ka mbola tsy nahazo an'ilay lien, rapitso ampatsahivo anahy pasteur, aiza ilay anjarako. Dia de préférence mandefa message amin'ny WhatsApp ianao. Fa raha agny amin'ny Messenger anao mandefa message amin'ny pasteur, possible tsy hivaly agnatin'ny vola ndraiky. Satria Messenger ako zany misy 4. Tsy haiko amin'ireo ilay misy ianao. Azonareo? Mahatonga ilay izy 4 anaovana postage-na page. Partager ko an'ireo vidéo tsy jereva zao anao misy fotoagna anao mandray message amin'ny neniny David Rakotondrasina misy 3. Oh? Misy neny maman igny araiky. Dia misy Juna Fresa. Dia tsy haiko aiza amin'iregny nanoratanao fa raha tianao hivaly malaky messagenao alefazy WhatsApp. Ndraindray koa bary izy WhatsApp zany mbola taba hoe. Fa izy moa zany misabotsy io ataoko taba mihitsy koa hijery anazy. Jerevonareo zao réseau ny WhatsApp le pasteur reo jiaby reo. Oviagna izy vao tapitra. Ireo linonao. Mbola tsy tapitra e. Reo manoratra aminay isan'andro. Tous les jours. Mbola tsy tapitra e. Fa elaela izy te zay. Mbola tsy tapitra. Io izy ianao ndraikidraiky vingitry kofa magnantsy alatsy fa azy io. Kon ravel mission libre fogna tegna so. Tainy Jesosy ianao. Fahalalana. Teboka magnaraka. Fahalalana. Tsy tongatonga ho azy aminao ny fitahina raha tsy ampy fahalalana anao. Aza mieritreritra mihitsy hoe rehefa avy nametrahana pasteur tagnany, rehefa avy natao délivrance, dia tonga dia miova ho azy fiainana. Non, mila fahalalana. I Jesosy revagna dia voalaza fa zanak'Andriamanitra letra tankibondreniny. Fa mbola tagnatin'ny 30 taona nagnano formation fô. Satria ny fiainana eto ambony tany tsy natao ho an'olona badraodra. Fa natao ho an'olona manam-pahalalana. Anao zay raha mahatonga fiainan'olona anankiray miova, misongadina, manana ny maizy anazy, dia égal misy fahalalana amin'ny olona io. Olo manan-tsaigna ihany mandrisy amin'ity fiainana ty. Donc ndana mba mikaroka, ndana mba mianatra. Za tataoto sao dia miezaka foagna za mba manao partage amin'olo. Ho za hoe ny tanàgna misy anao, ny quartier misy anao, ny lakoro mipetrahanao mba ataovy madio.
na miaraka amin'olo ary no mipetraka koa fa mba andana mba mifomandraigny magnadio petraha amin'ny raha madio. Ny sasany raha vao WC ikambanana amin'olo avelany maloto ake. Alohany mitsingitsingina izy mandalo ake. Dia mba agnadio. Dana rehefa manomboka androany sehoiny magnodidiny fa anao olo manampahalalana. Fa tsy anao ndraiky lasa telo bentsomanga. Tainy tompo anenao. Ny olona ampy fahalalana revagna voalohany indrindra tsy maintsy miova fiainana sady afaka magnova fiainan'olo. Sinao zay ny olo manampahalalana miova fiainana. Ary tsy vitanay miova fiainana fa afaka magnova fiainan'olo satria mijery anao ny olona miova be madama ty tato ato. Mafinaritra raha mose ty. Ohatran'izao izy manampahalalana. Le fahalalana volaniko teto tsy resaka diplôma. Misy olo be diplôma be fa mampalahelo ne. Na hoandro tsy efany. Dia anao mieritreritra fa normal raha karaha zay. Ndresako atsika indray mandeha ho an'izay mpagnaraka ny pazitsika ao oza hoe par contre être sous-informé c'est être déformé. Être sous-informé c'est être déformé. Zany hoe raha vao faible ny fahalalanao dia ankilifahan'olo anao. Amian'olo atoron'olo raha diso. Atoron'olo raha diso. Tadidiko misy atsikana kely zay volagnin'olo hoe vous êtes gorille, merci auzinga. Tsy fantany aby gorille. Avy raha olo midokadoka ananjy. Mafy zala tsy mahay raha. Dia volagnin'ny gars, c'est comme l'hippopotame. Je vous en prie, vous y. Il veut nous mariner. Je veux être sous-informé, c'est être déformé. Karaté ou taïna, azali angarana volana fonga ndesinao hoe volana me volana fitahiana mila manana fahalalana. Amen. Satria rehefa ny fahombiazana dia mifamatotra amin'ny zavatra fantatra. Tsisy raha mandehandeha ho azy zany fiainana io. Mila mafantajavatra anao zay vao tonga amin'ny atao hoe succès. Tsaroko foana ozy le rangana ampianatra anay zay hoe ny fahalalana ozy izy elle détermine votre pouvoir d'achat sur le marché de la vie. Pouvoir d'achat sur le marché de la vie. Anao zany izy ka fa manampahalalana lasa manana pouvoir d'achat ianao. Satria zao manko raha vao misy raha hainao io dia tadiavana anao amin'ilay raha hainao. Ary amin'izay fotoana izay mamoaka vola le olona satria mahay anao. Comme par exemple un plombier. Plombier magnamboatra rahanao zany tsy ataonao tahiny tompo foagna dia mody izy vakeo. Fa tsy maintsy amianao vola. Ohatran'izany ny électricien. Ohatran'izany mécanicien. Tsy haiko iza. Raha vao olona manampahalalana dia zay fahalalana zay midéterminer ny pouvoir d'achat-nao sur le marché de la vie. Mba mitodika aminao zaho, anao mivavaka be, mba ino raha hainao ankoatra ny verset biblique. Matteo 18:18. Zay rehetra vahanareo eto an-tany dia vahana koa ny an-danitra. Amen. Matsatsara be maregny anao mitredrana karaha Martin. Mba misy vokatra ve amin'ny fiainanao. Or que ozy ny boky Osea 4:6 ringana ozy izy ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Ohatra fotsiny zao ianao tsy mahalala fomba dia anao dia fa ringana dia anao dia tsisy olo te hifanerasera amin'olo tsy mahalala fomba. Tsy considéré mihitsy ianao agnaty fiarahamonina raha vao tsy mahalala fomba. Beta be za rehefa mifanena amina collègue dia magnazava amin'jala foana hoe zany ho azy isika androany mbola mianatra e. Fa ahoana mihitsy mo pasteur anareo reto ve mbola hianatra zao tsoneko olo zareo. Non za ny fagnekenao taritin'olo dia fa
mila ianaragna dolo zany. Ohatranao zao taritin'olo, ohatranao agnatina groupe, ohatranao zao mpivavaka akato anao dia taritina agnatina sampana, misy zavatra ianaragna magneky président, magnaja présidente. Ohatranareo zao mpino ato ziona, misy zavatra ianaranao mankatoa baba Davida sy mama Zora. Ianaragna zany fa tsy hay ho azy fo. Fa misy nefa olo raraka am'le fanompona karan'izany. Karaha vao tsy ampy fahalalanao zany dia fa zay le izy. Tainy tompony anao mba hanampahalalana tsara androany. Alléluia. Donc aza mba mitsatra miana-javatra. Satria ny zavatra ianaranao androany no mamaritra ny avenir am-piainagnanao. Zavatra ianara. Ary ny olona tia mianatra dia tanora lalandava ny fisainana. Maharaka. Amen. Raha ianao mba te ho lasa lehilahy mahomby, vehivavy mahomby, homme de succès, femme de succès, mila chasseur d'information. Anao zany mandeha mitady karazana information. Chasseur d'information. Za managna namagna tangalamena zay, grave zany raha hitantara fomban-drazan'olo. Ny Betsileo ozy karanjao ny fomban-drazany, ny Betsy misaraka ozy. Tantarainao daholo, iraha tsy milao ozy. Iraha navalina ozy. Tiako be mihaino anazy. Zany nge tsy midika hoe raha mihaino tantaran-dra navalina dia navalina miaraka aminanjy koa e. Fa mila manam-pahalalana. Anao malagasy, raha misy a Madagasikara mila mba hainao. Amen. Ohatran' zany le izy revana. Mila ampy fahalalana. Fa tsy miavonavogno be mpivavaka anao dia tsy mikoragna amin'olo. Narega mivavaka amin'ny fiangonana izy. Nda mody. Tsy atao zegny. Raha fantanao fa mahay raha izy, raha fantanao fa managna fahasoafana izy, dana mba tonga ilany sofinao mba mihaino azy. Tahiny tompony ianao, tahin'Andriamanitra ny fiainanao. Io teboka raiky io nanimba ny Solomona rehefa. Solomona moa voalazan'ny Baiboly fa lehilahy endry. Dia nieritreritry Solomona fa tapim-pahalalana, tapim-pahaizana. Dia fa tsy nitandregny olo eky. Tsy nitandregny olo eky izy. Anomboka teo izy rava. Fa anao ne tsy ho rava. Alléluia. Tainy Jesosy ianao e. Ozy le mpandinika anankiray ndray andro hoe la chambre la plus grande au monde, c'est la chambre de l'amélioration. Io ny no efitrano farany ngeza magnerana an'izao tontolo zao. La chambre le plus grand au monde, c'est la chambre de l'amélioration. Donc zany a raha lina ivotranao mila cultiver. Indrindrandrindra nareo vaiavy. Ny vehivavy moko revagna matetika dia managna fomba fisainao andeha hanambady fo. Mba ilaigny koa viavy mahay raha e. Mba ilaigny viavy mivoatra. Tsy raha handro fogna raha hainao dia hoy ny femme de foyer. Hoandro fogna raha hainao iteraka. Za nisy fotoana nanao kirodamo maolo araiky zay. Nisy ambavaka za ozy fa manomboka mikorontagna ny tokantrano. Ino za mampikorontagna tokantragnonao? Raha mose ozy manomboka tsy magnamia vola, manomboka tsy asiny valerany za va izy ozy. Nefa za ozy tiany zio ozy. Dia hoe azona ody zegny hono raha moseny. Io za tsy azona ody. Dia mba nagnotaniko moka izy. Ino zao za raha mba hainao? Tsisy. Fa paoziny izy ake zanio anareo. Paozy. Hafa lokony volomasonanjy, hafa lokony molotra ananjy. Kavy ananjy jusqu'à avy ambony atao jusqu'à aketo. Misy daholo. Dia mba nagnotaniko izy ino zao za raha mba spécialité anao. Anao ve mba mampity bola? Vehivavy makantegna. Oe za. Voa mafy anao za e. Vehivavy zany hono izy. Atoroko anareo viavy jiaby akety zany. Raha mba tianao hanagna ny maizy anao no miasa. Manangana activité. Ya.
Fa tsy hoe isaka misy jiro fogna, isaka maty jiro fogna vao ilagnanao. Misy viavy boka karakaran'izay. Fa maty jiro kipeky, zay izy vao utile. Mila managna activité. Mila mivoatra. Tiako tenena aminareo vehivavy raha ohatra zao miteraka zao mpivady dia i vehivavy io no tegna mipetraka ela ankilany zareo. Ny lehilahy matetika lasa miasa, mandeha mi-voyage, mandeha mi-tournée, manao voyage d'affaires et tout, fa madamo akeo. Dia eritrereto zany mandra-pahalehiben'ireo zareo miara-miaigna amina viavy-bado zareo. Alevolevony raha volaniko zany. Andeha hoe zareo zanakanao. Nisy zanaka pastera zay, mba izy no dia avy tam-pianarana teneniny ny mamany, how are you? Ny anaran'i Jesosy mikatona zany vava zany. Zay. Zao tontolo zao hono. Dia tsy hainy how are you zay. Vendraha nagnasaha ananjy. Aza mba bado ihany io dia voakapoka on'le zaza. Tsy zany tsy mahay teny anglisy, tsy mahay teny frantsay. Ny sasany arany na hiteny gasy mbola tsy hainy koa. Izy tsy mahay fa tsy teny Betsimisaraka. Zalaka zany ka tsy teny Betsimisaraka dia findondosana aminahy. Zany raha mba ataony. Anao gasy. Mety misy vola avy amina Betsileo. Mila mahay soasoa madigny eroky. Mba mitarogna koa saindraika. Kankale. Mety iona amina tandroy. Atao kory volana tandroy. Batsona mety orika. Andeha so atao ivolao. Mety iona amina mbola teny gasy ianao fa sahira. Tadidiko sirinao anay taloha zay hoe 12 langues 29 paroles. Mila zegny anao vao lasa lavitry. 12 langues 29 paroles. Agnatin'ny fahalalana daholo zany zavatra resako zany ravany. Tahin'ny Tompo ianao tahin'Andriamanitra ianao. Tahin'i Jesosy fiaignanao. Magnarakaraka anazy ao ny discipline. Discipline. Ozy izy Martin Luther King zay hoe la discipline ozy izy c'est l'âme de l'armée. Âme de l'armée. Atsika reo nefa miaramila. Anao io miaramila. Mila discipliné anao. Mba manakory zao masonao io mba discipliné. Satria koa fa misy raha azo dia fa mitsopendragna. Discipline des yeux. Ary raha te hahita vokatra tsara anao ny amin'ny hoavinao, ny amin'ny fiainanao andavanandro, mila discipliné anao. Tsy maintsy zany e. Agnatin'izany ny discipline vavaka. Discipline vavaka. Mila ampy vavaka ravaka. Mila tia mivavaka. Mila mifankazatra amin'Andriamanitra, tsy reraka. Raha anao zany le olo matetika mandeha toilette isaka ny hariva, tsy haiko intelo anao mandeha agny dia tokony intelo zany anao mivavaka agnatin'ny alina ndraiky. Mais c'est la vérité. Magnino araka anao mahavita mandeha mipipi? Tsy mahavita mivavaka. Est-ce que vous êtes normal madame? Raha anao zany mifao ambony fandriagna i 3 fois 4 fois dans une seule nuit, dia tokony mahavita 3 fois 4 fois de prière. Mila ampy fifandraisana amin'Andriamanitra. Ataovy discipline zany hoe za tsy maintsy mivavaka. Fa raha vao anao tsy ampy mivavaka, mazava ho azy tsy ho ampy hery ianao. Ary fitahina io mitaky hery vao tonga aminao any. Ary misy ny avany atao hoe anjelin'ny fitahina. Ny anjelin'ny fitahina tsy magnatognaton'olo faible.
olo misy hery ihany tandrignesany. Anao nefa raha vao tsy ampivavaka ozy ny Baiboly, zay be vavaka ihany no be hery. Ndraindray koa tsika milaza fa mivavaka fa nefa miteniteny foana. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Misaotra Jesosy, misaotra. Fanamasina, fanamasina. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Dia nivavaka hony izy. Ray moezany Satana avako. Alitala Satana. Vagnitika ananjy mafy raha tsy hitanao. Hitako viavy kamo mivavaka ka lesy fa iblandy igny ozy vako. Ozy devoly. Tsy atahoran-jareo anao. Dia gaga amizay anao fa nivavaka hony izy nagnano marenal fizy mivoaka tragno tsisy raha mitranga aby fiainana. Tsisy fiarovana, tsisy fitahina, tsisy témoignage satria le vavakanao niteniteny foana fa tsisy fahefana. Tainy tompony ianao tain'Andriamanitra ianao, mila disciplinery avane. La discipline. Zany discipline zany mitaky ezaka. Tsy natao an'olo kamo ny discipline. Ary discipline dia zavatra tsy maintsy atao. Fa tsy hoe ataoko afaka kelikely, tsy maintsy. Zay ny discipline. Ozy le manampahaizana anankiray antsoina hoe Zig Ziglar. Izy hoe l'ascenseur pour la réussite ozy izy est en panne. Taloha zany ny fahombiazana misy ascenseur mitondra anao akagny. Zoom! Dia tonga anao. Mais l'escalier ozy izy est toujours disponible. Le ascenseur zany en panne. Anao te aomby be te ho tahina malaky eo. Nisy ascenseur izy taloha tsy haiko la naissance. Misy la faragna andafy ihany. Fa ny escalier hony toujours disponible. Zany hoe niezaka zany mety mandeha foagna jusque niany. Donc zay olo miezaka tsy maintsy tonga any amin'ny réussite. Fa zay miandry ascenseur panne miaraka amin'ny ascenseur io koa izy. Zay le fahamarinana agnatin'le izy. Tainy tompony ianao. Alléluia. Mila discipliné ianao rehefa. Agnatin'izany resaka torimaso tokony discipliné amin'ny resaka torimaso ianao. Fa tsy be torimaso be fao isan'andro. Mila discipliné amin'ny resaka torimaso. Dia mila discipliné koa ianao amina fifandraisana. Na resaka relation. Jiaby zany namanao daholo fa mba asianao discipline. Hoe manana critère ianao amin'ny olona ifaneraserana. Ohatra anao zany zao raha vehivavy ianao, manambady ianao, lalahy fao ndraiky ny kamaradinao. Anao edina tianao na tsy tianao fa tsy maintsy volagnin'olo hafa fo anao. Dia mety hitenina nareko ratsy saina. Teneny zay teneninareo dia miteny anareo fa raha fantapantoko aminao izy koa manambady anao mba vilevile olo manana sexe opposé aminao. Anao ohatra hoe lehilahy manambady dia raha tianao safotenina ndraiky ny tovovavy. Anao za ratsiratsy saina amin'io anao fa izy raha hoe businessinay lenganao zany businessinao nino. Mahitsy nalaka antibavy ariky. Miaraka magnano business akeny resy raha fotsy be. Fa gôma zany ireny zany agnafangafiainany antsinika ananjy. Mody antsovagna Jesosy tsy nampo izy koa izy magnadary Jesosy mody antsovitsovana ake. Raha fantatra ny tegna olo sexe opposé amin'ny tegna zay safotegny. Ireo raha tsy mahazo mitrotro na dia feno fanamasina be anao. Tegna marina izy volako aminao zany. Hoe hiteny amin'ny teny tsy fantranao mademoiselle be ankila anao ke. Tsy possible. Ary zany mahatonga fagnafodiny izy volagnin'ny Baiboly hoe andosira. Io ny tsisy raha azo ataon'igny ankoatran'ny milefa fo. Ilifasa. Fa tsy hoe misy tovovavy tsara tarehibe mandalo miafarany me miegny teny tsy fantranao. Mais c'est la vérité. Anao ne vatagnolombelo
ary vatagnolombelogna tsiraikiraiky misy raha metimety aminanjy daholo. Ia. Anao zao no tovavy io tsy lala jiaby mety aminao. Sa tsy marina zay. Misy le tonga dia osinao, atsakilaka anao e. Oh no. Je dia sy mizaka mafy anao. Oh ro abako anao, oh ro ity, oh ro endriko. Ia. Dia imagine zany raha nataonao, oh ro anao ro e. Iny zany raha nisafitegninao. Teneny moramora aminay akaikinao mila discipliné hoe miraiky igny hoe. Amen. Mila discipliné. Fa tsy mandehandeha ho azy zany fiainanao nefa anao te handeha lavitra. Apetrao tsara le discipline. Izinao hoe ity raha ty tsy azoko atao. Ary tsy azoko andehanana. Na dia tianao be raha mandehana. Asivo discipline. Amen moe. Zany ravagna agnisan'ny tontolo anankiray atongavagna amina fahombiazana. Dia avy eo ny fanagnana tanjona. Ny tanjona moa ravagna zavatra hitanao ao anatinao ao mba atao. Zany hoe tsy afa-misaraka zany ny olo manana tanjona sy ny olo manana vision. Moa zany mila manana vision hoe za iry raha tiako atao. I raha tianao atao mbola tsisy eto amin'ny tany velona. Fa feonao fogna mafy. Za hanamboatra trano. Za andeha hiasa Maurice. Za andeha hiasa Dubai. Za andeha hiasa Canada. Mbola tsisy Canada fa mbola ankiriry malonao. Fa efa volagninao le izy. Amen. Fa aza volagna amin'olo jiaby. Misy mamoriky va izy. Aza atao regnin'olo jiaby. Zay le somary nampianariko kely tamin'ny lundi. Non, tamin'ny lundi ziny sanoviagna hoe. Tanao za resaka nofy io. Misy olona manana toe-panahy ambony na le hoe esprit supérieur. Zany anao antragnonao agny fa izy magnonofy raha nofisinao io. Mitovy amina ondona radio. Tanao raha vao matanjaka be le émetteur anankiray ka misy émetteur ambanimbany ao dia igny émetteur raiky igny misotomony raiky ty. Ohatra zao raha mampiasa an'iregny talkie-walkie le raha fagnantsovatsovana kely. Regny. Ndraikidraiky izy regny mikasoasoka zay. Izy koa mifanindry amin'ny talkie-walkie n'olo matanjaka. Dia anao zany mety matory anao amin'ny alina magnonofy anao. Dia inofinao igny misy quelqu'un d'autre. Tsy haiko olo voisin-nareo sa havanareo sa inonareo mety pasteurnareo. Nahazo nofy anao même rêve que tu as. I raha azonao nofy igny azonao nofy. Regny olo regny zany matetika manana esprit supérieur. Anao sahala amin'ny Nebukadnezar nagnonofy. Fi Daniel ndraiky nandika anazy. Asatsika le izy. De faites attention fa ny olo manana esprit supérieur mahavita mamosavy. Zaro? Ya. Nendray nefa atsika ohatra hoe nagnonofy atsikany. Tsy haitsika dikany. Dia nanontaniantsika io olo igny. Mba ino ma raha dikany ty e? Dia niriatany amin'le raha tiany hitranga. Anao fa nafahininy azy andavanandro zay ho hisy accident ao zay azo. Igny zany raha tiany tongava. Maregny zigny moka anao matoky. Anao zany raha magnome fahefana olo araiky andika nofinao dia magnome fahefana anazy amin'le zavatra hitranga ake zany anao. Zay ny dikany. Donc zany ce n'est pas n'importe qui nandeha hitantarantegna nofy nandeha hontaniantegna dikana nofy. Ataontsika anaty farangisosona aloha zay. Fa iverenantsika kely ny amin'le lesona hoe mila voatahy ianao. Agnisan'ny fitahiana ho zany discipline. Alléluia. Dia avy eo mila manana tanjona sy vision. Hitanao zay natonga ny Baiboly milaza amin'ny bokin'i Isaia hoe zay miandry an'i Jehova hozy izy dia handroso hery. Maninona zay miandry an'i Jehova? Matoa moa zay anao miandry an'i Jehova, mankatoa an'i Jehova. Dia hozy zay elatra hozy ny akarany toy ny voromahery. Eo agnisan'ny zavatra raiky mba tiako ianaranao. Ny voromahery grave be amina resaka vision. Raha anao zany manana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, mila olo manana vision koa zany ianao. Ireo tsy afa-misaraka revana. Raha tegna manompo an'Andriamanitra olo araiky, misy fanamasina olo araiky, tsy maintsy feno vision fahinana anazy.
ohatrany tia andeha lavitra foana izy, tianao zavatra foana satria misy Andriamanitra misy fanahy magnome hevitra anao. Io le fanahy mahavory arena ozony Deutéronome 8:18. Hevitra, bonne idée tonga aminao ko. Dia mazava ho azy ianao tsy te hipetrapetraka fa te hagnano raha foana. Ny olo manana ny fanahiny voromahery io tsy maintsy misy vokatra fiainana ananjy. Satria ny voromahery tsy te miantehitra amin'olo fa izy ihany tiany mikaroka. Ny voromahery na mahita fatina zavatra mipetraka aketsika tiany, indrindra fa ny aigle royal karaha ataonao. Fa ny voromahery ny aigle royal zay haza no vonony. I haza aketo tsy beky misy mandika ndraiky hoe verino teny besire baka ndraiky hoe hihaza. On parle de la chasse. Zay le haza eto fa sy haza le eritreretanao anazy. Hoe anao davady ny haza. Sy haza iza fa la chasse. Mino za fa azonareo zany a? Ya. Atria avy lavoakapoka olo zany taloha. Nasaigny namaky ny lala sinoroigny silofo sy fanja. Dia novany rangahy silofo sy faza. Nefa silofo sy fanja. Dia nahazo le silofo sy faza wa. Wala tony gahay ko silofo sy fanja. Da mariny tokoa zay anao lazainy ramosena re sy mahay raha io. Agnapody raha zakaiko da sy hainao. Ka veriko re bade haza la chasse. Ta iny tompo zay manana agnarana haza katony. La chasse. Ny voromahery zany a tsy parasite. Sinaro tsy miankina. Atsika nefa betabe a milaza hono izy fa tsy anasa satria miandry hitondra CV amina orinasan'olo. Rehefa mba hitanao tsy mety mivaly CV amina orinasan'olo, ndana mba manangana orinasanao na dia kelikely ary. Tadidiko koa za tamin'ny fotoana nantretreka nandeha nitady asa tsy mety nahita, nanangana za tamin'ny alalana vola 2000 céréales 75 000 francs tamin'izany. Nanomboka nagnano business za. Satria aterinao dossier raiky agny. Za sur zikof zare kofa malotoloto taninanjare dia hitonjare lafiky. Grave a. Za fa avy nahita olo magnanjegny CV naterigna aminanjy igny tsisy raha namafana tagna dia fony rambesiny avariny. Donc anao zany aza miantehitra hoe nateriko ary CV ko nateriko ary CV ko. Fandana mandra-pivalian'ny raha naterinao regny mba mijereva zavatra tokony sokafanao maloha. Za manana namagna zay navita formation na marin ony tsy tia asaiko ony izy mandigny appel zay. Za moka nagnano formation na marin moka zay dia miandry appel. Andao za miasa maloha. Ka sao dia voantso tampoko. Anao zany zao tsy voasologno anao. Ny olo zany matetika misy eo ananjy manan-tsaigna be nefa tegna mariny tsisy aby raha. Mavita izy ohatra mitaregna aminao mba mboariko kely 150 000 agny. Dia teninao fa ahoana e? Tsy zany moko zahay moko mandigny kandra. Ary raha mavinty be daholo raha tantarainy. Fa anao le tsy mandigna raha mavinty. Dia raha tsy mety mivaly le amin'ny an'olo mba tsy hagnano ninao. Mba ampiasay ketriketrikinao. Tsy mamenatra ry avagna na magnano asa ambany karazagna ary nefa mampity bola. Tsy mamenatra. Za nakoreny avy nampianariko zegny. Andanao za io misy glacière mivarota ho glacé. Fa tsy hoe zany capacitaire dia hivarotra glacé. Zany mokora mahazo atsika re. Izy zegny hono bandy licencié zegny. Manana doctorat. Ndesy mpivarokena bazary kely koa doctorat anao sy mahazo fahefany. Fa misy olo mavita mipedale pouce tonga koa izy miteny mihitsy aza ataovagna taolana izy. Peny volanao.
Donc tsy tokony aminao tsony le engitrenitra zamaka bande bossiste oya. Ozy le mpampianatra anay zay hoe le diplôme ozy c'est pas marchandable. Tsy marchandable zany ny diplôme. Mais c'est votre expertise que vous vendez. Un diplôme, c'est pas marchandable. Si mangamban diplôme za so de misy ndraiky mety anao zany tegna manambanibany anay mitsy non. Fa mba te hagnatoro anao lalagna ivoahanao amin'io anao milaza fa tsy mahita raha atao io. Betsaka am'izao ry havana ary ninahy tegna zany mba tanjoko amin'ity eglizitsika ty mba hamoaka olo goavana. Fa tsy mamoaka olo mandingy raha mba vitamiagnan'olo. Mamoaka olo goavana. Satria enao zany tokony enao manana ketriketrikinao manokana, anao manana fahaiza-manao manokana, anao olo mahavelon-tegna. Fa tsy haiko fa nifody société-n'olo dia nifody mbo nivolagnina koa. Sanatria ny vava. Zany anefa ny ankamaroany zava-misy eto Madagasikara. Tadio fa ny crise eny amizao ka dans le monde entier ny crise fa tsy amintsika keto fô. Karaha misy société ny sokafan'olo vandafy mety trafina crise. Sasany vao nihidy société igny dia nanomboka te jalena anjisika niany. Donc zany fiainagnanao miankina amin'ino société-n'olo. Mety efa miasa anao mitandregny za io, mety efa miasa anao. Fa aza miantehitra amin'ny rahan'olo inao ay, fa mba aiza neninao. Nana sokafo malaky dia malaky. Tsy mampagnino antegna raha sendraka hitantegna hoe ambany volo ny hitanao fa mety amin'le activité mandehana ambany volo. Amin'ny ville ny hitanao fa mety amin'le activité mandehana amin'ny ville. Amoron-dranomasina mety amin'le activité mandehana amoron-dranomasina. Fa tsy hoe misy style beka anao amin'ny angofo lava. Nefa ragniregny maquillage-nao fa tsisy. Tainy Jesosy. Mba anontany kely aloha le olo akaikinao e, mahazo lesona anao eo. Tsy maintsy tahigna anao tanito hoe. Zany ravagna tongavagna amin'izany fitahina zany a. Fa zandengan'olo mihitsy hoe ametragna tagnana anao dia tahina. Efa mandenga edy olo magnanjegny e. Fandana araho raha jiaby volagno tegna. Mila manampahalalany, mila miova amin'ny fisainany, mila manana tanjona, mila manana vision. Ataovy hoe amen. Ataovy hoe amen. Alléluia. Alléluia. Tainy Jesosy ianao hoe. Dia aveo a zay zavatra ataonao ataovy azo antoka fa voafehinao. Hainao zany. Asa magnano raha tsy hay. Fomezan'olona e. Zay raha jiaby ataonao zany ataovy azo antoka fa hainao. Ohatra anao zany montre, hainao amin'ny antsipiriany makasika montre. Raha ohatra anao zany mpanamboatra volo, hainao amin'ny antsipiriany fagnamboarana volo. Ohatra anao mpivarotra kiraro, hainao raha makasika kiraro. Mianara. Ary raha mpivarotra ianao mila mahay mivarotra. Mila mahay mivarotra. Olo mivarotra ny tsy miavo. Olo mivarotra ny mba mipôzy. Ohatra anao zany zao mivarotra sakafo, mila olo madio zany ianao. Hatramin'ny tany varotana ananjy madio. Tainy tompo ianao. Tainy Jesosy ianao e. Zay le hoe marketing. Zany anao zany raha vao miresaka varotra dia io zavatra mila hainao. Marketing. Mila hianara. Izy io raha dika amin'ny teny baiko dia hoe ketriketriky. Zay le marketing. Afetsifetsena madinidinika. Tsy afetsegna amin'ny katramo, mahay mampirisika olo mividy, mahay mandresy lahatra, mahay miteny, mahay miresaka, mahay mampiresaka. Tainy Jesosy ianao. Tsy mety adigniko za zay voyagenay tagny Israel zay, nianarako raha marobe. Anao miditra amina magasin anankiray a, tsisy magnontany anao hoe ividino anao. Tsisy mampirisika anao hoe vidio raha ty. Fa ino raha agnontanianjareo? Isotro kafe anao raha miseho sa isotro dité? Dia ozy izy misy cake. Ry ozy izy misy an'izao. So dia hagnandrana gâteau anao. Ataonjareny zany. Anao ndeha hividy raha nefa dianao. Dia anao igny koa rô izy koa tendatenda-kanina anao voky eran-tenda.
Tegna marina anie zany. Ary amporisiny mijaza megnatra raha miseho sody mbola tia hagnampy ianao. Ka zany l'esprit-njareo zareo mihitsy tia magname raha olo. Efa zany tezany zareo fiainagnanjareo. Ty misy tenin'Andriamanitra hoe mahatsara anareo ny manome. Anao mandray igny voky igny mitady WC amin'izay anao vake tsy hainao aiza keto mala toiletten'ny olo. Sahiragna anao. Fizy nagnome igny mahazo bénédiction. Gôgna mboko le tentendakanina am'zy malany maromaro e. Dia igny am'izay anao ve tratrina dette morale ivoaka an'igny fitoeram-pivarotana igny ianao tsy mba nitondra vongana raha raiky mandeha be dretrinao kaiky misy 3 laniko antegna jus tsasa litre. Dia ivoaka foagna vakato ve zaho anao. Azonareo le fahaizagna karaha zegny. Fa tsy hoe miaraka anganarero zay ndraiky ataontsika fa misy olo client tonga miaraka koa tsy miaraka zegny dia atao zegny miboaka raiky. Raha koa ny mpandraraha malagasy reto. Mianatra mivarotra, mianatra mifandray amin'olo. Dia rehefa mba hitanao hoe mahavelogna anao asanao, ataovy ara-drariny, ataovy amin'ny fahamarinany. Ohatranao zao nanangana varotra, nanangana activité, ataovy ara-drariny, ataovy amin'ny fahamarinany. Matetika revana, ty teboka anankiray ty no amarana amintsika mba tia hagnano raha tsara ihany, tia hagnano raha mandresy ihany, fa le ozogna tsy tapaka. Nareo io anie tsy miala e. Satria ny olo araiky, ny personne anankiray dia misy 23 chromosome avy tamin'ny mama, dia misy 23 chromosome avy tamin'ny papa. Zany hoe zay toetra ny mama, zay toetra ny papa tsy maintsy magnaraka an'igny olo igny. Ohatra zao ny mama na i papa tia paraky. Mety tsara nihinagna mihitsy ianao, letranao niandry tamin'ny lycée, tsara nandrapaka. Niandry tamin'ny université, tsara ny mamsy. Fa agny amin'izay ndraiky anao niakatra taogna, tsy haiko firifiry taogna tany karaha. Dia alainao onogna amin'izay hoe teza moa zany natonga ana ny mamsy aty ho anao. Iry dadabe tagny. Igny zavatra igny zany, igny le mba mila jerivanao, mba fantaro kely ny lien ny avianao. Nanakory razambenao takeo, ino le raha nisy, dia tegna andanako tragno agnaty vavaka, magnatonga mpanompon'Andriamanitra, magnatonga ray aman-dreny ara-panahy hoe dadabeko ty ne dada karan'izao e, reninay io zao problème na, dia igny mila iadivanao agnaty vavaka. Fa zay zavatra tsy rava tamin'ny ray aman-dreny tagny tsy maintsy magnaraka anao. Ary io anie dia zany e, i raha io boka revagna io le fiainan'olombelogno, akao i amantsika io mipetraka agnaty raha. Sitrapon'olo raiky agnaty raha, fihetseham-pon'olo raiky agnaty raha, safidin'olo raiky agnaty raha, agnaty raha. Agnatin'ny rahanao koa nefa le chromosome 23 tamin'ny papa, chromosome 23 tamin'ny mama nikambagna aminao koa. Dia raha vao magnano activité am'izay anao ka tsy tapaka regny zavatra regny, tampoka kenao mikatram'olo. Nakepoka anao le fandeha. Dia tsy hainao hoe avy teza moa igny magnakepoka igny. Tsy dia fananinao loatra izy igny. Nisy raha tsy tapaka quelque part. Maheno ve nareo jiaby? Izay koa zany zavatra anankiray mila atao raha te ho tahina. Mba fantaro kely hoe sao dia mbola misy tarazo hafahafa avy amin'ny razambe tagny. Satria anao ke zao raha andeha mantatra momba anao dia jerevana ADN anao. Qui veut dire ADN dia raha. Avy taizany avy any rahanao, avy tamin'ny antsiniky ny papa sy mamanao, lasa anao. Azonareo izy? Mety teny anao za efa manana ny Jesosy, dia anao manana ny Jesosy. Tsisy magnalanao antatsimo nefa Jesosy. Mbola antatsimo foagna anao. Za manko zao fa manana ny Kristy. Asiko. Mbola antatsimo mihina an'ireo zany. Za zao pasteur, apôtre, fa tsy azo alagna mihitsy hoe betsy misaraka, mbola ke foy. Azonareo izy? Anao mety prophétesse. Fa ny mahatandroy anao, dra atandroy avao anao. Ragnisy, hitanosy.
Mipetraka avao matanao Senaony. Na andeha agnasimo anao na havarsy. Ndray hanangatagna hoy zay hanao. Kirisa hozy feno zaza. Zoloko feno agn'omby. Tragno abo feno hany. Ndra mirioriogny siriry dra nosimboro avao gny taniny. Donc zany ny lionao foa. Misy zavatra zany a tsy hainao mihitsy avy taiza ny trangany reto zavatra mahazo za reto zavatra miverimberina reto. Possible avy tagny amin'ny lionao tany. Fotoana zao agnatin'ity volany fitahina ty izy ka mbola raha karan'izay fa nakagna le fitahina tsy hiditry mivavaha mafy. Ataovy raha jiaby mivolagno takeo mila discipline vavaka. Za de mba mahafinaritra anahy kely marigny andry zanako reto. Kofa tonga lera fivavahan-jare de mba mifagnantso ô zegny hoy dikan'izany mba hivavaka zany zare telo. Mahafinaritra. De anao za magneky resin-jaza zay. Dana mba sivy lera koa mba hivavahanao. Taovy amen. Mila discipline ianao, mila ampy-fahalalana ianao, mila managna vision ianao, mila tapaka ozony ianao. De ho tonga tsy ho elan'ny fitahina. Iara hitsangana antsika hisaotra ny tompo. Tiako anao niany mba hivavaka hoe Jesosy mba ampafantaro anary ireo tokony ataoko hoe mba hidirako any amin'ny fitahina. Efa nisy teboka maromaro teo efa natoroko anao. De raha mba nisy tamin'izy regny nakasika anao ndana atao vavaka. Asandraton'ny feontsika rehetrarehetra. Raha io misaotra anao zahay ny amin'ny leçon zay nomenao anay ny ariva. Naharegny raha sofinay. Natsapa zay fa misy Andriamanitra niteny taminay. Tompo aoka mba ho lasa fiainana. Aoka mba ho hisy vokatra. Aoka ny fony tsirairay avy tompo no aniriny igny teny igny. Ary ho lasa folonaka amokatra be amin'ny anaran'i Jesosy. Taio tompo reo zay mba managna vinavina anao zavatra. Reo zay mba managna vision ananga-javatra. Reo zay mba managna etaeta faniriana tanjona. Aoka ny fahasoavanao. Ameno an'izany tanjona zany. Manomboka androany a Jesosy de mba mangataka ametrao fandresen-dahatra ao anatin'ny tsirairay avy fa zanaky ny fahasoavana izy. Ametrao fandresen-dahatra tompo anatin'ny tsirairay avy fa sa exista ny fahasoavanao. Jesosy androany zay de mandray anao ho tombo sy mpamonjy ny fiainanay. Misaotra tompo. Nitsodrano ny tsirairay avy ataovy ambony tsara ny tananao amin'ity volan'ny fitahina ity. Irotsaka amin'ny fomba tsy takatry ny saina zay fitahina zay. Zay lalam-pitahina ny hita amin'ny fiainanao didiko misokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Zay zavatra ny tapenan'ny Satana atao amin'ny fiainanao tononoko hisokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nataizana aresy anao amin'ny maray mandrinonao ra-panahana no ananganako anao androany mba ho hiditra amin'ny tontolo mipandresy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Nizaniza nanozona anao mijoro amin'ny mampanompon'Andriamanitra manapatapaka ny ozona amin'ny anaran'i Jesosy. Zay fanaratsy manenjika anao andro manalina androany no namotsamotsanako azy amin'ny anaran'i Jesosy mandao anao. Tompo ampiony tsirairay avy mba ho feno fahasoavana ary mamotsotra teny andro any arivo. Aoka ho tahina ny fiainanao, aoka ho mpandresy anao, aoka mba ho lohany anao fa tsy ho rambony, aoka mba hiova amin'izay hatramin'ny fomba fisainanao, hatramin'ny fomba fijerinao, ny fitondrantenanao hiova ary ho amin'ny fitahina matetika ny anao. Misaotra dada malala.
indray mandeha hoe omeo any samba isotra n'Andriamanitra satria tsy ho very tsony ny anjaranao, isokatra amin'izay ny lalanao, ampandresy anao ane Jesosy Kristy. Misaotra dadao, misaotra fanamasinao, misaotra fanamba nataonao anisan'ny olona nandreany zany mesazy zany zay androany. Mankasitraka tompo malala amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia tanana mafy be tsika mahazo toerana, mbola tsy mitsatra zany, mbola magnentana anao amin'le Zoom ny resako mba midiry anao aminazy igny. Atsika pino ny zio nato zany tokony mba magnano zio aby, mba mianatra atsika mba hoa karakory moa zany mba mianatra zava-panahy en ligne zany, sady mampitombo ny fatakaranao sy ny fahalalanao tsy madinidinika le izy. Dia ho an'izay mbola tsy mahay an'le izy zany avy mba magnatao andro bonito, mampidiry Zoom zegny telefôny ko ty hoe, dia am'izay mba ampidiry njare ya, satria le izy efa tsy ho ela tsony amin'ny asabotsy. Dia mbola managna fotoana ianao jusqu'à rapitso ikarakaranao ny droit d'inscription sy ny namany. Dia ho an'izay mbola tsy mahay mikirakira an'le izy zany mba agnontania olo na agnontania ndry zanakanao, dia io moa misy an'ireto zalahy reto eo azonao atonona rehefa avy eo ahoana hoe mba hidirako amin'le izy hoe. Dia misy code zay moa zany omenanao rehefa miinscrire ianao na mandoa an'le droit zay no ela fa dia raisony fanatitra atsika andantanteraka fanatritsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo misaotra anao zahay satria notahina ny fiainanay, tsapanay fa nandresy zay managna anao, aoka fanamasinao mba hisy varavaragna hisokatra amin'ny fitahina amin'ny alalan'izao fanatitra ataonay zao. Ity tompo le volagna may andraisanay fitahina ary anaovanay fanatitra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Afaka mitsangana ianao avy any aoriana agny, tsangana magnatanteraka fanatitra.